Zay ny amin'ny voaviny fa ny 3 Oktobra lasa 2 dia nitondra fanomezana ho an'ireo mpianatra 30 amby 100 avy eo amin'ny DMG Schule any Mahitsy ny ONG Alemanina iray. Ity fikambanana ity moa dia manohana ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny alalan'ity tobim-pampianarana etsy Mahitsy ity. Manohana ny fampianarana eto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina Alemanina DMG. Ity fikambanana ity izay nanorina ary miantoka manontolo ny mpianatra eo anivon'ny DMG Schule any Mahitsy. Nandritra ny fetim-pirenena Alemanina ary fidiran'ny mpianatra ny 3 Oktobra lasa teo dia nitondra fanomezana ho an'ireo mpianatra misy 30 amby 100 kilasy 11e ka hatramin'ny 8e ny fikambanana. Nozaraina maimaim-poana reto ankizy reto zany ny fitaovana mba ahafahany manao ny fianarany ara-dalàna ohatra n'ireny zana-bahoaka ireny ary mihoatra noho n'ireny any amin'ny sekolim-panjakana za raha ny tena marina moa hampanatretena ny ilazana an'izany dia ny tablier koa zany mba tsy ho hita hoe iza ny sahirana iza ny manamanana dia natao mitovy daholo zany ny fitafian'izy ireo amin'izay dia ankizy zany mba tsy misy hoe menamenatra sanatr'izany dia fanampon'izany moa reto ankizy reto isaky ny atoandro zany ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma dia omena sakafo maimaim-poana amin'izay zany mba sady mba hoe mba misy otrikaina mba ahafahany miatrika ny fianarana sy tsy moramora le fianarana eto zany. Mavetsatra ho an'ny ray aman-dreny ny mampiditra ny zanany hianatra raha mbola tsy tanteraka ny fampianarana maimaim-poana eny anivon'ireo sekolim-panjakana efa tratra kosa ny tanjony izany ho an'ny DMG Schule ary manamaivana ny ray aman-dreny ny fisiany ity sekoly toana ny fikambanana Alemanina ity. Manala fasarianana sady tsy miantoka tableny, tsy miantoka sakafo amin'ny etandro no tsy miantoka kolasy, tsy miantoka fitaovana rehetrarehetra. Mahafinaritra. Mahafapo anay fisian'le sekoly satria be da be ny tombontsoa azonay tamin'ity sekoly ity zany zao nanomboka tamin'izay ny sokafan'izay surtout an'ny ankizy kely madinga ohatra ny tony zanaka ito zany zao ity tsy misy sekoly hafa mihitsy zany ety juste hoe Mahitsy ihany dia andefa ny zanaka ho any Mahitsy zay misy tsena nomboka zany eny andrefandrefana eny dia rehefa alakamisy zoma fanena amin'ny omby be da be ireo zazy ireo dia manahirana sy mahaperitra ny ray aman-dreny zany fandefasana azy mialy eto an-tanàna dia fikisena ato zanakay. Ankoatra ny fanohanana ny fampianarana mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fikambanana tsy miankina DMG isan-taona isaky ny volana febroary dia misy ny délégation avy any Allemagne mirotsaka an-tsehatra mamboly hazo eny Anosovola Mahitsy.